Dia faltafaona aminao indray amin'izao alina izao tompokilay sy tompoko vavy tonga soa tanatin'izao fampalam-baovao faharoa izao santionany vaovao atsika isongadina indray moa ny mahakasika indrindra ny tontolo androany teo anivon'ny anteny miera-pirenena izay somary nafapana ny fivoriana tao anatin'ny fandiniana nylay didy hitsivolana izay navoaka ny fiadidian'ny repoblika ary nekeny HCC ihany koa moa tao anatin'ny laharana atao anatin'ny fanapahan-kevitra laharana aotra enina tsipika HCC D3 izany ankoatrany izay ihany koa dia isany ampafatana anatin'izao vaovao izao ny mikasika indrindra ny toyan'ilay resaka sambo tromso izay nidina teny tany Antsiranana moa ny délégation izay nitarihany ministra miandraikitra ny arena stratégique nijery fotony zava-nisy ary nitady vahaolana tany antoerana mahakasika ihany koa mofony fanomezana izay natolotry ny zareo avy amin'ny masivo rosiana ho an'ny eny anivon'ny université Katso isany isongadina ihany koa anatin'izao fampahalalam-baovao izao manasanao mpanajana anjo izany hatramin'ny farany hosantaritsika indrindra ao anatin'ny vaovao ara-politika moa izany mahakasika hatrany ny akon'ny fitohizan'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anteny miera-pirenena Nafana ny fivoriana azon'ny besinimaro natrehana tamin'ity androany ity teny amin'ny lapan'ny Tsimbazaza isan'ny tena nampafana ny hevitra mofo ny momba ilay didy hitsivolana izay navoaka ny fiadidian'ny repoblika ny 20 ny volana aprily lasa teo ny andinindininy avetrany no entiny vola ravoavy amintsika. Nampiakapeo ny maro teo anivon'ny anteny miera-pirenena amin'ny fisian'ny didy hitsivolana milaza ny mombamomba ny anteny miera-pirenena ary neken'ny HCC araka ny fanapahan-kevitra laharana aotra enina tsipika HCC tsipika D3 izay mivoaka ny 20 aprily 2024 ary tonga teo anivon'ny anteny miera-pirenena omaly. Ny fisian'ny didy hitsivolana izay nampizara roa ny hevitry ny solombavabahoaka amin'ny fandaharam-potoana tamin'ny fiandohan'ny fivoriana io maraina io. Ankilany ny solombavabahoaka mihevitra fa tokony dinihana melohan'ny andaniana ny fitsipika anatiny ny didy hitsivolana izay navoakan'ny HCC. Saika ireo solombavabahoaka avy amin'ny mapara no nanohana io hevitra io. Vomaly moa zany le règlement intérieur amin'ny proposition ny namana PLP ito vao tonga tampelatananay raika amin'ny 20 izany dia misy fiovana visivisy maromaro anatin'ity ka ao anatao androany do vitany androany everina kosa fa tsy mety zany satria misosongatsika moa avysika piso manarak'izay itiky ny ordonnance navoaka ny fitondram-panjakana ity dia ataontsika hoe nampitary-posy ary mbola manakasina raha marina mitiatira dini ka zahay dia mandihy mamiangavy tompoko solombavabahoaka dia lanim-bahoaka ary rehefa lanim-bahoaka dia miendrika nitasina maizy azy tsisy problema mihitsy ary misongana tanteraka ao anatin'ny azontsika miara-miasa andarana fomba fiasa tao amin'assemblée zay kosa dia mitsipaka miazakazaka satria article lalàna no ifehtsika mandra-pialatsika tsika tsy famandrim-panifetika samy lalana politika samy manana ny fihevitsika tsirairay avy fa ity fandray ty tompo mba mahatapaka azavainy ny ordonnance ahoana ny fandeha ty zavatra ty fa mifandray ireo zavatra nakorolo ekena fotsy ny azakazarana mampitolo zazo dia miteny manokana ny solitenanay atao mapara fa tsy ekena zany azakazaka zany alefaso amin'ny ara-dalàna fotsiny dedinio le parlementaire anatiny ty zavatra ty ato manahirana anay tany efa misy parlementa zao gouvernena amina ordre ka zahay madame la présidente mangataka mba ho dininy commission zay mandiniky ny règlement intérieur koa tsy resaka ordonnance ty tokolasovavy. Andaniny kosa ny solombavabahoaka izay manohana ny tokony hirosona avetrany amin'ny fandiniana ny fitsipika anatin'ny anteny miera-pirenena ary hirosona amin'ny fananganana ny comité ad hoc. Samby tonga saitsika famatany andro any fisika matany andro eto ny mararetsika dia tsy fisiny règlement intérieur aloha efa samy nanana fotoantsika samy efireto raha nanaovana proposition raha misy proposition efa misy document de base tsika fa nisy nataon'ny assemblée nisy nataon'ny PMP izahay efa nijery any keo ny ordonnance dia makararetsika rehetra io mazava be hoe ny ordonnance iny tsy afa-pititsika izao fa constatentsika ny séance ordinaire session ordinaire atsika nanomboka ny herinandro tsisy ahakana tsika ikitika iny ordonnance iny
izay zavatra azontsika ampidirina ao anaty règlement intérieur afaka ampidirintsika ao izay hitantsika fa marary afaka mandehantsika rehefa tonga zay fa miangatany madame le président ny maraintsika règlement intérieur zao izay mahatonga atsika ohatra zao alors iroso am'le ordre du jour ny tapahany mila fitainay ny règlement intérieur fitsipika anaty fiainany miantomy tsy mila zava-drano tsy mila tatra tsy mila fitana zay fotsiny fa tsy hoe jijina le baolina mijaritaraika taoriny mitsangatanana dia nihevitra faharoa ny laniny maro anisa teo anivon'ny anteny meram-pirenena napetraka ny komité ad hoc andinika momba ny fitsipika anatiny ny anteny meram-pirenena